tantarako mada. Atolotra anareo anio ny tantara indray miseho nosoratany Maminiaina. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Sazy farany. Ireo anome aina ny tantara Lanto sy Oly Arliva niaraka tamin'ny Faly sy Sinaizy. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanatotosa. Andry, fa ino ty ataonareo roa eto e? Anga tsy mitsangatsangana ka. Tena misy zavatra mampiasa sainanay le tsirinaly. Ngamba tsy maintsy hoe ho tafasaraka ihany zahay roa reto raha izao no mitoletsika. Fa ahoana alty nisy inona? Ka nisy ratsy-saina le tiany lazan'izao fiarahana izao tany amin'ny tady amin'ny bakoly. Zany ve? Hitan'ilay ihany no ny fahasahian'le lehilahy inko. De bedy zany bakoly. Angaly ty vitan'izany bedy zany voakapoka mihitsy izy. Jereo lang tsy talary ny mangamangana amin'ny tarehany reny, reny amin'ny vatany reny. Ao mba asy hoe aiza angery bakoly. Zure. Andray kosa. Zao. Ary masika tokoa ngeza ny tadanareo zany. Sady amin'izay indray tsy mifidy toerana asiana mihitsy. Rehefa tesitra izy tsy manala ny zandrinaly asiany daholo izay tratra ny naiza naiza. Ka raha mahafaty olona amin'izandro bakoly dia ahoana? La koletsy ohatran'ny manatsafako. Olona efa mahafaty olona izany ve dia tsy ho fantatra ela ny ahazo azy? Fa iza nefa aloha no mahavandozany lazany izany taminy. Dia tsy mbola fantatra aloha letsy. Fa raha ny fandiniana azy dia tsy maintsy hoe nray tamin'ireo namantsika roa ihany nge zany. Ka iza amin'ireo aroa nareo ary lehilahy sa vehivavy? Zay aloha dia mbola tsy mazava. Ka zany mihitsy ange hodinianay roa eto letsy. Dia ahoana zany ny ataonareo? Hitady ny olona io? Ka hatreto aloha zay ny masaka ao an-tsainay. Amaly faty zany raha azoko tsara. Tsy amaly faty azy zay raha fantatra izy, fa teneninay fitsotra fotsiny mba hoe tsy hanao ohatr'izany intsony. Karaza mamono olona kolaka angizy raha izao no heveriny. Ka amin'ny fomba ahoana nefa no ahafantaranareo azy? Avy aloha letsy mba ho tsy ambaratelona iny amin'izay, fa rehefa tratranay izy lazainy amin'ny lahy eo ihany. Ary nahoana moa lesa raha manampy anareo sa hoe aleo anareo roa ihany? Tsy olana raha hoe te hanampy anay laka. Zay angaly ty ranony kopaka hoe tonga namana vo mavomavo. Ka nanahoana ny fikarohana manginana atao tandrinaly mety hitatsika ihany ve le mpitati-bolana? Tsy maintsy hita foana zany ry bakoly rehefa tadiavina. Fa hono so mba misy namantsika aloha ampianaranao mifandray amin'ireo ray aman-dreninao afa amin'izay mantsy zao ny mety hahamora ny fikarohantsika nyty mpitati-bolana ity. Iza re? Tao tsy hitako ka. Ireo ray aman-dreninao ka so ohatra hoe mba mahafantatra mpianatra ety amin'ny fakulté ety izy na hoe mpianatra ety mipetraka ao akaikinareo. Misy mpianatra mifakibetsaka aloha eny akaikinay eny. Saingy toa tsy hitako izay miresaka amin'ny dadanaiko. Dadanareo nefa ve tsy naheno ny resaka an'izay ny tantara resaka tany ka? Tsy namoaka an'izany izy, fa avy hatrany dia nikapoka sy ny teny marary fotsiny nataony manomboka maditra hony tsy mianatra koa indraindray, fa lozana miaraka amin'ny dehilahy sy ny sisa rehetra. Fatany amin'ny Antsipriany daholo ny zavatra natao tany ampianarana taniko. Ary so dia misy mpampianatra raha mifandray aminy kosa. Tsy mitombo ny zandrinaly mpampianatra iza koa no arak'izay alehako rehetra aty. Tsy misy very tamin'ny dadany daholo ange hoanina ny fihetsika faran'izay kely indrindra nataoko azy. Dia iza ary zany mpianatra iza koa no mahavita manara-maso ny fihetsika ao rehetra? Zany mihitsy angerinala ny mahakakay. Ary so mba manarama olona kosa ary dadanareo anara-maso izay atondry aty? Zay aloha no tsy fantatro Ka raraka ny hevitry ndry mety havita manao an'izany ve nefa izy? Tsy salasalana, sarotiny be amiko ange io dadanay io. Ka raha izany fandehany ry bakoly dia tokony ho mailo foana ndry tsy hampozina mihitsy mantsy zany hoe izy zany olona zany. Ka namailo noho ny biby lava aza hoarinaly, tsy maintsy mibaribary foana ny ataoko le olona matsinina tsy fantatrako. Zay aloha tsy haiko ny olona firy na firy. Zany ange no ilana ny afantatra azy, amin'izay ma tsy misy tandremanako. Fa hono ary bakoly
Inona nefa aloha ny tena tsy tiany dadanareo amin'ny zavatra hafa ataon'ny aty am-pianarana aty? Tsy tiany mihitsy izao izay Stefy miaraka io e. Ny fiarahanareo Stefy veny tsy tiany sa hitefy mihitsy? Izy roa mitambatra. Lasa mantsy ny vavany tamin'izy nikapoka hoe zanak'olona mifaninana amin'ny ara-barotra hono ny rahany. Mazava be ne izany ry Bakoly. Hitefy mihitsy izany ny tsy tia miaraka aminao. Tsy tefy ihany ry naly a. Nisy ankizy lazay koa niaraka tamiko talohan'ny tefy, dia nataony ohatr'izao koa. Tsy tafapetraka teto Antananarivo intsony mihitsy moa izay ankizy izay e. Nefa ange tsy miaraka n'aiza kory izay e. Fa miresaka ety Akalamanjana toy izao ataontsika izao fotsiny ko. Ka somba olona mifaninana amin'ny resaka varotra koa ny arany ray aman-dreniny. Tsy misy ifandraisany mihitsy ka. Dia mahagaga ne raha izany. Sa tsy tia miana namana kosa nga ianao ko? Fa hono ary Bakoly? Raha vehivavy kosa ve le namanao mbola voarara ihany sa? Tsy mandrara ambivantana izy, fa ataony fotsiny izay tsy faneraserako amin'iny indray. Fantatro mihitsy izany satria tsinitsininy hoe dia miatakataka amiko le namako. Ka mila fandalinana lalina mihitsy amin'izy ity izany ry Bakoly. Tena misy antony mihitsy ao. Izany mihitsy ange no ilaka fanampiana aminareo Stefy. Tsy azoko tsony mihitsy izy tiako. Aza matahotra ianao ry Bakoly. Anampy anao izay ary tsy avelantsika raha tsy hita izay marina momba an'izao zavatra izao. Misaotra mialory reto a. Fataiza foana kindry ry Vanjany do tsy mba hita miaraka amin'ny namana tsony tato ato a. Ka mo akiry sarindra. Zany ve? Misy mitantara any amin'ny dadanay sy mamanay foana ange hoe izay zavatra ataoko aty am-pianarana aty. Hitako moa indriny tsy mety araka amin'ny ankizy tsoniko. Aleoko manaja tena. Dia tsy miaraka amin'ny mahefa tsony izany ry? Tsy miaraka tsoniko izay samy leo anty bedilava ity e. Aiza ve kika isaky ny tonga any an-trano izao dia gidra foana ny mahazo. Fa hono aky mba iza tokoa moa no miaraka amin'irity e. To tsy mba fantatro mihitsy. Iza moa kino hiaraka amiko eo a. Fa hono aky tovavy tsara tareha mambika to andry izao ve aky dia tsy hisy pity. Fa indry mihitsy kosa ngamba no mbola tsy mazoto e. Ny angekiny tsy tiako sao dia tratran'izao manjo anareo izao koa e. Izay aloha e. Raha tsy mahay mitandrina tsara ndry tsy maintsy hovoany toy izao koa. Fa hono ahy mba misy mahafinaritra andry ihany ve aloha ireo ankizy lahy ao am-pianarantsika ireo e. Indry tiako kitsy. Fa maninona aky anga zany mamenatra ankizy izany a. Ny tena vehivavy indray ve no resaka an'izany meloa. Anga kosa moa ndry laza mivatana an'izany e. Ny fiatsika fotsiny akaiky no atao mazava dia fantany. Tsy sa manao an'izany ankizy izany. Sady aleo andefa tsy tiako hisy ahitantsika roa miresaka eto ka. Fa maninona aky? Tsy tiako fotsiny e. Lasa aloha e. Fa inona koa ary mahazo ankalana iny? Ndry ary tondridana ohatran'izao valy tapako firy namanao ry Fanja nahita tonga. Zaza mba gaga ry naly. Menatra kosa angamban'izy ry Fanja ka tsy menatsiny. Asa totra ny ankizy vavy sarotra enatra be ny fijeriko azy iny. Raha tsy izany ve izy handositra lehilahy toy izao e? Fa hono ry Fanja. Iza tokoa mba miaraka amin'izy iny e? Dia mbola tsy hitako aloha hatramin'izao e. Izay afeniny ihany no tsy fantatro e. Fa hono ahy mba manaitranao anga izy iny. Ry Fanja, tovavy tsara tareha mambika ohatran'ireny kosa ve tsy hanaitra fa dia izy mandosondositra ity izao no mahasosotrako. Ianao kosa izany tsy te hisahiranako. Mila metsiketsika ange rehefa te azo e. Ndraso ara fa etsika manompoko izao. Izay hay vao atao hoe lehilako. Tia kosa ngamba ry Bakoly tsy misy mahita ny fiarahantsika tsonika. Efa lavitry ny renivohitra mihitsy mantsy ty toerana nalentsika ity. Aiza tokoa moa izao ty toerana ity ry Stefy? Tia Matasoa toeram-pitsangatsanganana malaza. Indrindra moa izany ho an'ireo mpifankatia. Tsara ny toerana ity saingy lavidavitra. Izy aloha dia izay. Fa hono ary Stefy tsy tsikarotra hoe
misy olona mitazana antsika foana fa amry varavarankelin'ny hotely ry. Hitanao hoe manarangarana ao ambadika ny rideau io. Ino tokoa. Fa ino ary no mahatonga an'io anao an'izao e? Asa rehefa ela mihitsy any nahita an'io teoko. Dia ho sanatria ve hoe olona mitsikilontsika ireny ozy izy ianao ka? Iza moa mahita somba reny izany olona voakaraha manara-maso antsika izanyko. Dia mahavatra manaraka tia mihitsy ve? Ka karamany azoko. Fa hono ary tify nahoana raha mody miditra ao amin'ny hotely io isika dia jerena ka. Tiako fantatra mihitsy mantsy izany olona manara-maso azanyko. Nefa nge raha vao miala eto tsika dia tsy maintsy hiala eo koa io e. Tsy ho fantatsika akory izy amin'izay. Tsy tonga dia miara-mandenga itsika fa ny ray ihany miditra e. Ka tsy maintsy efa mailo izy ry bakoly fa zao raha ny hevitro andeontsika hiala eto amin'ny manodidina n'ity hotely ity mihitsy. Dia ahoana ka? Dia tsy maintsy hoe hanaraka antsika any izy raha hoe olona vorona hitsikilo antsika tokoa. Dia eo no jerentsika ny tena marina. Dia ho aiza ary tsika e. Andao fotsiny andeha any e. Izay analavirana n'ity hotely ity any no atao. Iry amin'ry toerana feno alana an-javidy be ry ohatra, ndao. Ndao ary. Sady toa mahafinaritra tokoa nge eny izany. Tsy alova eto amin'izay tsika no mipetraka ary tify eto sady mahatazana an'ireto sambo kely etsy anaty rano iretsy mahafinaritra raha teo koa. Raso fa hamelatra lambahoany ahy. Andraso aloha ry bakoly andraso aloha. Ohatra ny nandre tapakazo maina vao hitsaka nge za teo e. Misy olona manaraka antsika izany raha azoko tsara. Tena misy mihitsy fa zao no izy. Mody tsy taitra aloha tsika dia aleo izy anatona aty fa eo no jerena azy. Mipetrahan'izay ary. Dia ahoana? Sady sakafo sika? Vao hitoko aloha ny sakafo ry bakoly dia velaro avy hatrany fa zahay tsirika an'izany olona izany aloha. Aiza ny tsirianao azy? Eto e. Eto anelakelaky reto an-javidy reto ihany. Dia inona ny hitanao eo ka? Mahatazana eto e. Hitako eto daholo izay zavatra miseho aorianantsika eo. Ka nahoana ny tsy hitanao izay manara-maso antsika eo ka? Ka nefa raha tsy diso dia ao akaiky ao mihitsy izany Raso fa hitsanganako tampoka ary. Oy. Fa misy inona ry tify Iny lasantsokiny ilay olona tao ry bakoly Andraso fa enjehako. Andraso e. Aza manenjika an'izany ianao ry tify Tsy fantatro izay miaraka aminy any. Iza miaraka amin'io e? Mijanona. Enao koa tokony ho azoko mihitsy izy teo va nisakananao ako. Iny izy zao vao niditra ao anaty fiara inko. Eno angano tondra fiara. Nisy fiara ny andeha azy kay tery lavidavitra tery diny ny tondra azy nandeko. Nitsanganangenao mijery jereo. Eny tokoa. Iny. Fa inona marina ary ny dikan'izao e. Itsikilo izay ataontsika fotsiny ve no andaniana gazoalina aty. Ka tena mampametra-panontaniana mihitsy ry bakoly marina e. Fa lehilahy aloha sa vehivavy le hitanao teo e? Vehivavy aloha izy ry bakoly. Vehivavy? Fa ny endriny tsy tazako fa efa nitody damosina izy sady ohatrany nanao sariny tokoa moa izy ka tsy dia tena hita tsara e. Dia vehivavy izy ary ary inona ny tanjony? Dia tsy fantatro ry bakoly fa andaontsika hisakafo dia mody avy eo ka ohatrany nanjary nahakamo hatramin'ity fitsangatsanganana ity mihitsy azy zanyko. Mihinana ianao fa ohatrany midy mihitsy izany vavoniko izany ka sy indray izao ahazo ary raha tonga ny an-trano any. Aorony ary ireo dia andao andeha ka za koa azy zany ohatrany tsy hahinana mihitsy akia. Ka nanahoana lesy ry tify ny fitsangatsangananareo omaly? Tsy ravina lesy nanaraka anay hatrany nge le pitsikilo zany ve lesy? Kozy dia nanahoana? Hitanareo ihany? Tsy hita kinga lavitra noho izay izy ka za raha teo moa nge ny sakanany bakoly dia afaka madiodio izy efa akaika nge zany ny andro ahafantarana azy raha izany no izy. Tsy azoko vahoana le ty mila arahantsika fandrika izy raha toy izany ny fomba fiasany. Ka fandrika ohatry ny ahoana nefa ozy izy laka mahailo be ngely ty le izy. Aza matahotra lahy fa hitantsika foana zany manana pakady ampiasaina amin'izany ay ka lazao ary aloha raha mihaino aleo lesy ho tsy ambara teloko ny amin'izany fa zao fotsiny no angatahako amin'lahy.
Hoe ahoana ka? Manimany ala fiaraha-mikorana kely amin'ny sabotsy zao. De ahoana? De omeo fanasana daholo ny ankizy eo am-pianarana fa eo no ahitantsika ny marina. Fomba ahoana ity zany a? Atao fotsiny lesy de ho hitan'ny lahy eo ihany a. Ie, sady aniverserako kotokoa amin'io. Tsy hitan'ny lahy amin'izany, vita ho azy zany kinina ndraiky, alefaso ny fanasana. Okay ary lesy. Ka nanaona lesy? Lasa daholo ny fanasana? Lasa daholo ka. Sady nafinaritra fa laza ho avy daholo ngery zareo afa-tsy sarindra ihany loha. Fa nanino ny sarindra litiny tsy ho avy? De hoe tsy afaka fotsiny on izy. De zay. Tsisy fanazavana tsisy ninina. Tsisy olana zany. Rehefa nanaiky ho avy fotsiny sisa rehetra de tsy maninona. Azo atao ny velam-pandrika. Ay kosa. Ka zao letsy. Mba hampin'ilay isany kosa aloha amin'ny fanomanana ny efitrano sy ny resaka fitaterana ny fitaovana rehetrarehetra. Tsy olana lesy zany fa aza matahotra ela fa vonona zahay ka ifanja azy eneo ny tondra ankizy vavy maromaro melohany aminareo mihitsy hanomana ny tsakitsaky sy ny latabatra hinanany. Mety tsara letsy zany. Fa ahoana olo ty misy mahafantatra velo amin'ireo ankizy namantsika ireo fa misy velam-pandrika ataontsika amin'io. Fanja ihany no mahalala an'izany aloha hatramin'izao. De ahoana ity zany? Tsy maninona ka. Zay sy fanja ngeny miara-miasa amin'io kosa. Ka zany ngeny lazaiko tamin'lahy hoe tsy misy atahorana ny aminy. Ka tsy azoko angely ty hoe inona nahatonga ny fanja hiditra amin'izao raharaha zao raha mba fantatra elahy mantsy. Izy ko nge ka votoany mahazo anareo zao ve tsy zay ihany misy misopatra ohatr'izao lesy. Raha miresaka tsara amin'ireo namantsika ao am-pianaran'ireo ala de aheno zavatra maro mihitsy. Ohatra ka. Ao ny voagidragidra ny ray aman-dreniny tohatra anareo io zany. Ao nefa saika tsy navela ianatra tsony mihitsy. De mahagaga letsy zany ka. Fa tsy azoko nge letsy iza marina ary ny tena fototra zao rehetrarehetra zao hita eo lesy amin'ny fiaraha-mikorana io karakara fotsiny io de ho hitan'ny lahy eo. Foloalina latsaka kely zao kanefa to tsy mbola hita ihany le ty izay tena marina amin'izy ty rinaly aza makela kefa mifolo zao efa mpanaraha masony fitana lesy zay sy fanja zao Oe, anlaza ny telefona maneno zany ty otra anlaza ifanjo miantso misy zavatra hitana angamba ny ano any ka tsy raisiny lafa iloza ny lamiana any io fotsiny letsy alo inona vaovao andraso fa ho avy eo zahay aza mihetsika eo mihitsy ianao aloha ahoana ony tirinaly misy zavatra hitanao ny any velany any fa andolotsika seralao any aiza hoe zanefa zany letsy ao akaiky ny fefiny lesany ao nefa aza tonga de mivoaka aloha de ahoana fotsiny letsy zany aleo tazanona vety fotsiny aloha inona ny hitan'lahy eto andao letsy ho any atokotany mihitsy ka mety tonga de hitany angetsika raha vao mivoaka ao tsy eto angetsika mivoaka misy varavarana ray ary va tsy ambadika atsy de antsika sy alany mivoaka fa lazao fanja eny ary andraso fa tsoko vetivetika izy fanja avatsy amin'ny varavarana tsinana n'izay nivoaka ka aza mihetsika anao fa arao maso tsara zay ataon'le olona zay ahoana olo ty zao raha mety ony de tsy mivoaka eo mivavadiko iny tsika mihoatra tamboho eto nge zany tsika fa aiza aloha nefa ny toerana misy amin'ny fanja any ivelan'ny tamboho anareo any ka mahatsara zavatra zany letsy ka ndao am'izay ary ao mekary lafa atosiko de avy ao sotony lahy tafidina vela efa tafidina fa aiza am'izay le tsy mahale eto misy hazo maniry zany eo andrefa tranonareo de ao ambonin'izany hazo zany le olona eo ambonin'le raha tsara midoroboka be eo zany aty letsy zany ny lalana mitandrema ihany lafa betsaka biriky miparitaka eto olty ary ino io zavatra fotsifotsy be io aloha sy fasana letsy io fa andao sahala matahotra an'ireny ka nahoana moa lesiny tsy atahotra ezany izy ary hoe fasana koa
ity lahy ty sary tahotra tsy mba namana mihitsy aloha reny aminahy indrindra amin'izao andro maizipito zao ko. Firy taona le tsy nipetrahanay teto fa tsy mbola nisy ny olona tenda zany teto na hoe voakenda. Ka nareo ne midy ao anaty tamboho ka. Oay, jereny lahy, inona zao io hazavana kely mitsilopilopy eo alohantsika io? Ndry inona tokoly tio Za iara le nilaza eo ny lahy. De ahoana zao no ataotsika? Oay, alo? Efa aty atsinanatrano ambadiky ny tamboho zay Ay ve? Enao ko. Fa ahoana indray ity Ay telefonina mifanjo tazantsika amrehatra io zany ko. Ay ve? Efa mitsena antsika ato ambadiky ny tamboho ato koa noho izy. Ela ty mihitsy kaikay tena be tahotra mihitsy ko. Ifanja zany mandeha rery ety tsy sisy olona ko. Lalina tokoa le tsy. Aza mity mafy ny lafa efa eo akaiky ny le azo Angala etsy io zany Io le tsy no izy Jery fa misy zavatra tokoa eo amboniny io. Andraso ary fa tonga de tsy loviko Isa, 2, 3. Olo tia sarindra Fa ino no ataonao eo ka Oay, tena vabaraka marina. Fa ahoana ny dikan'izao ry sarindra Asaina milaza fa tsy afaka kanefa mitsikilo ihany. Io mihitsy le tsy le mpitaty bolana fa andao faisina midiny anao teo midiny eo. Oka mory reto mifona re. Ka tsy maintsy tatarainao anay alohan'io zay antony anaovanao an'izao rehetrarehetra zao raha tsy zany alainay baraka ianao ataonay hoe mpamosavy. Ary andraso fa atsoko dolo le tiany ankizy rehefa miseho mafy loha io Oka mory reto ka midina teo ary ianao de tatarao anay zay mahatonga anao eo eny ary fa hidina kanefa azalainareo baraka midina aloha ianao fa ho hita ao ihany zany Ndry ary mahatanjaka kosa ny izy zany Iny fa lasa nitsoka le tsy loza ny le tiany vanaka nijery azy nidina teo fotsiny. Ohatray, loza tokoa lesy andao enjehana ty angala eny tamy Nareo koa zany mianahanako aizaka efa tanana zao de mbola votsitra indray. Ka inaliny no hitako hoe ny vanaka teo nahita azy nidinako de mora taminy angeny nandositra Ary ianao maninona tsy nasambotra azy koa ary ka zange somary mbola lavidavitra azy Samby voan'ny radanaka nareo ro lafa aza mody miala eo koa Tsy ampinanaovany sarindra fihetsiketsehana de variana teo ko Tsy taminao tokoa ny lelo tamin'izany ka hainao no manisy naziko Avy aloha hitsanina koa zany fa efa tsy nahomby aloha nareo tamin'iny Fa hono inona marina moa tena nataony sarindra tao ambony azo tao aloha Raha ny famina vinana isinaly azy aloha de mety hoe teo ao amin'le fanasana ihany saingy ohatran'ny tsaha Adalana keny azy raha zany moa tsy efa nomena fanasana izy fa tsy tonga fa nilaza tsy afaka mihitsy angizy Hitanao amin'izany ary Zary tefa mieritreritra fa sarindra mihitsy no mitady bolana amin'ny ray aman-dreniny ankizy io Ka tsy azoko ange hoe inona ary ny tombontsoany amin'izany Asa izy ngamba ny tokony anontaniana an'izanyko De hiteny an'izany ve izy ianao ka iny azy izy nandositra fotsiny raha saika hoe anontaniana isinaliko Ka tsy nareo tsy inona ny nanery azoko Fizao ry tefy nahoana moa raha hevitra hafa no atao efa fantatra ihany mantsy zao fa sarindra manao an'io fomba ratsy io na de mbola tsy voapirofo tsara azako Ka hevitra hafa ohatran'inona ary zany ozy izy bakolika Aloha mba anjara ny vehivavy kosa indray ny karakarahan'ity fa nanao nareo lehilahy teo saingy tsy nahavoa hoeninareo ihany ny vokatry ny azanay rehefa vita fa velao aloha mba atsembaratelonay zany ndray ariko Hitantsika manjavozavo zao reto fa sarindra ny rangory fototry ny hafa amin'izao zavatra izao fa ny antony kosa ny tsy fantatsika ka ahoana ny hevitrareo anao zavatra ray ve tsika isakana azy tsy aloha amin'izao toetra ratsy n'izao ntsony sa ahoana Zay mihitsy aloha ny mety fa hono inona nefa aloha le zavatra tao manaiky fotsiny velona nareo fa aza aveo le izy aveo Za aloha manaiky an'izany
mahatsiravina angereto zao zavatra ataon'ny sarindry zao za manokana aloha de tsy tenao sipantsony mihitsy amin'ny ataony bedy foana veranga isaky ny modany antranoko angandry irery ny aza ny faratany vono mihitsiko ka lazao am'izay ary ny efitra hitandry mandrosy any mantsy ny fotoana ka sao hivadika zavatra hafa eo indray zao fiaonantsika zao ko eny tokoa andraso aloha reto fahoana ohatrany nahitany sarindra ny serina teo nge ahy za iary efa manara-maso antsika indray izy zany tena leo an'iny zazavavy iny mihitsy ary reto ka satroko de felapelana tamaina any mihitsy izy inka fa nakaiza aloha ny natandry azy teo lasa nidina nambany any izy teo asa na hoaiza aleo idinako any de ho teneniko mafy mihitsy ka tsara mihitsy nalina andeha any fa ahoana ke tsy tiako hoe no zao resaka ifanaovantsika zao fa nga inaly aky manao taon'ny sarindra koa tsy mitovy mihitsy ry zareo fa inalina ataontsika fitaovana hoenty mamolaka ny sarindra tsy azoko ho azondry ihany izy rehefa mizotra ny afery fa andao sika hipetrapetraka ery ambody azo ery eny sika miresaka misimisy kokoa andao indray ary de inondry ve anefa fa ho afaka amin'ny toetra ratsiny io sarindra rehefa hampiaritsika itetikadindry io jerena aloha fa rehefa tsy mety de manova andraiko ny hevitra nge tsy lany de raha oviana anefa anomboantsika azy ty zao ankehitriny zao ihany fa nga andrasan'ely sady efa reto avy reto mihitsy ry zareoko ndry fa ataony nalinina koa ary kala sarindry iny mahatsara zavatra zao fa aleo avy eo tonga de atomboka zany ny atao mazava ho azoko ty sarindra reto fa nietiko aty aminareo mihitsy io ary mifanentana kosa nge nareo roa zany aza mifanatala moa reto marina kosa ane zany mahafinaritra ery nitazana nareo miakatra avy anyko aza talainareo fa io sarindra de atovy amin'izay ny resaka fa resakinona reto ty andringa hona kio nalio fa tsy hita mihitsy zay fotoana ilazana zany amindry ino nareo koa kika aretoko mitoma matitresakako marina kosa zany lazao kosa raha tsy mbola nitena izany mihitsy indray ianao resaka hafa mihitsy zany fa tsy misy idirany amin'izao resaka ataontsika izao aleo hiavaka mihitsy ny akosony vorona aza moty fanoneo nareo fa zay marina lazainy sa tokony aleto zay fa menatra nareo aza mandeha zany ankia zahay kosa ve de anatrika ny tafasirinareo roa eo andao andeha kiry bakoly eno ahy ndao tokoa fa ahoana koa ny ara zany hevitra reny zany sa kosa ny apiditra amin'ny sarindra mihitsy ny tanjony ty sarindra koa raha teto tsy nahateny sady tsy nahetsika eto tena tratra ny tampoka koa loza zany marina inona ary no atao aleo ranga ampiresahana rehefa tafaraka eto ihany naly tsy aleo ve andeha rehefa tsy misy ilanareo atsony eto ka andraso aloha sarindra fa mbola misy inona indray ka mbola miandro ny valy teninao tamin'le resaka teo nge za resakinona zany ary naly le resaka naposaka ro bakolo sy fanja teo ka tena marina ngeny fa so hoe ataony sarindra hoe vazivazy ay ve ka ahoana avelao aloha andinika ary naly aiza kosa de zao ankehitriny zao no maliko an'izany ka raha oviana ary asa zao ary omeko herinandro ary ianao mety aminao zay rehefa ny fampiresaka ry tia naomba ny tetika aza mbola misiko aloha ndry raha tsy tafavoaka ny aly mbola tsy fantana nge zao na anaiky sarindra na ty aizany tsy anaiky eo ikia miasa ndray tsika roa raha pitso sa ahoana mety mihitsy aloha zany fa ono inona marina moa no tena tantondry amin'izy ty tsotra rehefa manan'olo tiana angamby sarindra mety mba ela amin'izao fomba ratsiny zao tsy maintsy tsapa mantsy ny asarobidin'ny fitiavana amin'izay ka apiratra ny sainy mba hafa kosa zany ko tena hafahafa mihitsy ny sesindry zany tsy maintsy mikarokaroka kiny saina fa mandreraka ty ataon'ny sarindry ty aiza ve ka
votsikilo ny dolo izay ataon'ny olona ary voatantarany any amin'ray aman-dreniny tsirairay mihitsy. Anga vitan'izany fa dia tia miditra loatra amin'ny fiainan'ny hafa mihitsy ange izy. Izany dolo ny izahantsika lana aminy mba ilamina amin'izay dolo ngamba mifankatia tiako rehefa afaka amin'ny toetra ratsiny io izy. Mbola ho sarotra nefa izany satria toetra efa ny nahazatra azy anie izany. Ny tarehy ratsy ny tsy azo ovana kiry fanja fa ny toetra ratsy azo ovana raha itsika tsara amin'ny lalao ny anjara asantsika avy afaka foana io e. Dia ho hita eo ankizy izany a. Ka nanoana kiny vavory fanja efa nanomboka ny asa vendry. Dre za anga ely omaly riva ihany dia efa nataoko. Tavahoana ka nareo roa maly ka. Tonga tsy natsoina tany amiko anie izy. Nisy tsy mazava tamin'ony inge ony lesona tany am-pianarana dia izay ny nanontaniana ahy. Avy eo nandeha ny resaka dia tonga tany aminaly. Dia nanao ahoana ki? Mitady ho tafiditra ny Andry toy izao indrindra nge ny resaka fanaovana tamin'izay. Fa hono tokoa ary fanta. Tena marina ve reny resaka nataona roso bakoly taninay sy naly reny? Tena miasa lobe mihitsy mantsy noho ny tonga tany an-trano. Tena marina ki reny angatsy no amafisy ny naly tamindry le izy. Tena izy fa za mihitsy nandray an'le resaka ho vasivasiko. Nareo mantsy tao mimemeny ny lazan'le resaka ko. Tsy vasivasy mihitsy anie ki reny. Naly mihitsy ange no nilaza taminay fa tia Andry. Ka nahoana ny javetrany dia izany ny lazana izany fa mbola nampitainy taminareo indray. Ka sady menatra ange hono izy no tsy hitany koa izay fotoana ifampiresahany Andry manokany. Za hitanao am-pianarana foana isan'andro fizy mihitsy koa no sarokenatra angambako. Izay aloha hita Andry ihany ny paozininko fa hono ahy maninona moa raha izahay no nampitahany azy tsy tiandry. Tsy hoe tsy tiako akory fa mamenatra ve sa maninona? Tokony mba tsy ambaratelo ki izany fa tsy atao reny izao tontolo izao Ka izahay nge tsy olon-kafa fa sady namandriny namanaly tsy hitako izay tokony hamenatra amin'izany indrindra moa zahay ve Andry dia anala baraka anareo amin'izany ny anafina an'izany ny mpita mativitry ny laza nge ataonay na izany azako tsy mpitady-bolana anie izay ry sahindra ka ampatahotra Andry mandrindry vony vato fa tsy aza matahotra Mahana zavatra fanaona izy akily fanja mahatonga azy tsy atoiky toy izany fa hono dia nanao ahoana ny farany resaka reo ka? Mbola andinika lalina hono izy aloha afaka herinandro rahateo hono vao fotoana nomenaly azy ka eo no andraisany fanapahan-kevitra efa tsara aloha izay kanefa tsy olona amin'izany sika fa tsy maintsy tohizana foana ny fandresen-dahatra. Tsy mijanona iny ka anio ariva indray aho zao dia efa anoy mbola fanao fotoana any amin'ny tranony ange izay roa zao tsara loatra. Afaka miaraka amiko ve kindriry fanta? Fa hoaiza kity indriny no efa vombonina sahady amin'izay to ohatra miaingo be ry. Izao koa ve dia miaingo be? Tena tsy mbola nahita Andry ohatran'izao tsara tarehy ohatr'izao mihitsy ny volo vaolana tsara ny endrika mavamavany ery zany mena ny loko mena mihitsy ny molotra amin'izany ny akanjo vaovao fa hoaiza marina aloha Ndry ity andao fotsiny fa hita Ndry io izy rehefa any ka tsy ataon'olona hoe mpiasa Ndry ve raha milahatra amin'Ndry amin'izao Ndry ity koa mba mahita lazaina ka marina ke zany aky ndao andeha kifatara ny fandokafan-Ndry akory tsy ho tapitra vetsy aloha ary ianao madama kely mino aho fa hamonjy fotoana aminaly izy ity satria anio ny fenerinandro le ndraisandrareo na anaiky pitana ny trondro marina raha izao ny fandehany se tafitra ihany ty marina ao midira tao anaty fiara kia aleotsika mitondra fiara fa tara raha mbola hiandry bus na taxi fa maika be ve izany no to mandeha mafy be ngendry izany tena maika mihitsy akia fiaramanidina iainga any oriva nge no enjehantsika hamonjy fiaramanidina fa iza no andeha be fanontaniana koa Ndry ka mahagaga tsy inona zany ko Ndry no alefa ny andafy raha tia Ndry azava
Aza mba be vazovazo moa ty sarindry ty a. Tsy vazovazoko mihitsy aky zany a. Allô? Ay, efa kely sisa de ho tonga izay re. Eny re, efa io akaikiko io izy. Oka re. Fa ahoana marina zao ry sarindra? Aza mikoropaky ndry e. Ty rano sotroy aloha sao de mangetaeta. Taona motra manao mafana ihany mantsy zany andro zany. Sanatria izy koa nampatorindry amin'iny io. Ka na isotro na tsy isotro an'ity ndry tsy maintsy lasa foana an'io e. Ataondry fa hivavaka amindry anga le olona. Fa ahoana marina e. Inona no dikan'izao? Zao no atao hoe mpamintana lasamboaira matokely ka samy maky izay tiany a. Ataonareo fa tsy fantatra moa ny teti-dratsinareo amiko. Noho izany tsy maintsy ny ano ataoko tonga aloha. Lanitro. Marina tokoa ve izao zavatra izao sa sangisangy ny sarindry? Kanefa raha sangisangy araka ny eritreritro izao dia izy ilay niantso azy teo. Hoay, iza koa reto tovolahy be sandry be manatona anay reto. Andriamanitra. Io ary izy reto a. Vita izay ny anjarako a. Anareo ny sisa. Lozy ty fa lafiny kala ratsy ty a. Hoay, misy mandeha fofony avaava zany. Midina ankotany mandatra. Fana. Zay, tsy mandrezy ambony tany tsony io reto fa ento a. Zany de efa vita ny anjarako. Telo androandroany eo ny zao ry tefany tsy nahitana ny fantsy. Zany ve? Ka so nandre vaovao momba azy aloha ianao e. Fa lasa izy aloha Asa, fa ndray aman-dreny mihitsy ngeny tonga ny lazan'izany tanam-pianarany. Rano maso avozina mihitsy ny andreniny a. Ary sao de mba hoe varinany amin'ny sipany ihany koa sa risiko. Aiza nisy vehivavy lehibe toan'iny hoe ho very fotsiny io kiry bakoly e. Efa tapitra ny teteziny ndray aman-dreniny daholo zany fa tsy nisy nahitana azy. Efa nampandreny polisy sy nanao filazana tamin'ny radio koa aza ondry zareo, fa tsy nisy vokany aloha hatramin'izao. De mahagaga zany ko. Fa hono aloha de efa nandrian'izany daholo zany namana rehetra. Efa samy nandre daholo aloha e. Inaly any zao ny tsy tonga nianatra maly de tsy nalala. Sarindra koa. Fa hono koa sarindra sy naliny tsy nianatra. Izy roa reny nefa ny tena tsy mba manapaka mihitsy nge ho mpianaranao de tsy fantatro mihitsy aloha izay antony hatreto ry tefy a. Ary sao de niaraka ihany ary reny de samy ngitrika kosa aloha Anga zany fantatra tsony e. Na inaly kosa nge efa ela ihany zay ny tsy hitako e. De sanatria misy ifandraisany ve zao raha rototo zao e. Sasanangy samy hafa mihitsy zao ry bakoly e. Hoy ianao Zay lo ny fijeriko azy. Tsy hainao na nisy fanarahana hafahafa tanambadika taniko. Fifanarahana ohatran'inona ka? Asa, iza ny mahalala? Tsy mino an'izany ary bakoly a. Tsy sahy fampitarika amin'ny ratsy mihitsy reny. Indrindra fa hoe naly aloha. Ny alikany jamba ny taolana ry tefy. Ny olombelona kosa nefa mety ho jamba ny fitiavana. Ka inona ary nidiran'ny fanja amin'izany raha zany tokoa no izy ianao ka? Asa, zany ake lazaiko tamina hoe tsy fantatra mihitsy zavatra ny fanarahan'ireny tany ambadika tany. De asa reko. Manova olona tokoa ngamba ny andro sy ny alina fa tsy mbola nahita zavatra ohatr'izao aka. Oay, ny ray aman-dreniny fanja indray reto ry tefy a. Ka nisy vaovao ngamba matoa ny verina tiry zareko. Ndry, mikopaka antsika nge izany fa ahoana e? Ndao aloha tonony eny de huit e. Ahoana ny fandraisana ao andreny resaky ny fianakavian'ny fanja ireny ry tefy? Tsy ohatra milaza ve fa misy olona iny ato amin'ny oniversite ato fa nakakery ny anjanany. Ohatrohatr'izay koa ny fahazahoako azy teo e. Sady mpiara-mianatra amintsika mihitsy le izy. De sanatria naly ve ry tefy a? Asako. Izy moa no mahita ry bakoly e. Ka tsy hikatra amin'izany fa izy raha zany ny marina ry tefy. Allô? Iza kay azafady? Fa ahoana ki? Ay, eny ary fa ampitaiko amin'izy ireo zany e. Eo an-tanan'izy ireo zany ry zao.
Fa iza andro bakoly Fanja ny antso teo e. Any andafy izy zao. Any andafy? Eno de naniraka izy mba hanambaran'izany amin'ireo ray aman-dreniny. Ka sitrapony ve no nandehany raha izany, ary iza daholo ro zareo no hanika raha ny fahazoko azy ry Tevy nisy nankakeriny tokoa izy. Lazainy fa mitako vola be mantsy izany olona izany ka hotakalo ny fahafahany. Fa ahoana koa ary zany, makakeriny olona ve de entina any andafy mihitsy, sa hoe jolamanankarena mihitsy zany? De tsy fantatra mihitsy aloha e. Mbola saika anontany azy tsara teo nefa tapaka le telefonako. Ohatrany tsy mampino izany ry bakoly tsy mbola nahita fisian-javatra ohatr'izao mihitsy ange mantsy Ka mahita ianao zaoko. Io jereo ange ny telefona fa numero lavabe no ato. Tsy toy ny aty amintsika mihitsiko. Ka nahoana raha atsotsika ary io numero io ry bakoly de ho ito Ka tsy lavo be ve sara n'io antso io e. Atso fa te andalina mafy an'ity raharaha ty mihitsy mantsy Andraso ary. Allô? Allô? Tsy mandray telefona ry Tevy lany fotsiny fahana. Meo ary aloha le numero andramako atsona foana io isan'andro. Farany vio tsy isy andray ihany Nanahoana ry Tevy nandray anao ihany ve le olona? Ka izy mihitsy nge no nantso azy. De ahoana hono ry Tevy? Ka zava-doza ny lazainy bakoly raha tsy azony hatramin'ny raha pitso alina hono zany vola zany de ho vonoiny fantsy. De ahoana zany ry Tevy de tsy maintsy ampitaitsika amin'ireo ray aman-dreniny fantsy zao eo no ahitanan'izay tokony atao rehetrarehetra. Tsy te hilaza n'izany antsony ary Tevy zany indray nge ny tadiavany zareo ampidirina amin'ity raharaha ty Tsy azoko tadiaviny ampidiriny ahoana aloha ianao ry bakoly Tsy matoky an'izao izy ireo fa ataony hoe zavatra foroporontsika fotsiny izy tiako. Mihevitra mihitsy aza ry zareo ngamba fa tsika ny tehaka volany aminy de mody milaza tsanga tsy amanorana. Ka ho faty fanjara izany no iziko mariny. Tsika kosa ve de anaiky lembenana an'izany Ka inona ary no azonao atao eo ianao nga manam-bola be andoavana an'izany ka efa tapitrisana inge ny vola takindry zareo amin'io Tsy ny fandoavana ny vola inge ny tiako atongavana amin'izany ry Tevy. Fa inona ary ozy izy bakoly ka Hitady hevitra tsika navitra ny fanja fotsiny amin'izao Ianao koa ry bakoly toa miteniteny foana ka amin'ny fomba ahoana moa no anafahanao olona any andafika manana vola firy tapitrisy ianao io So mba ianao kosa ny tsy mandeva saina lavitra ry Tevy Zany indray lazanao fa miteniteny foana. Ka naoritra eo aza nge ny rondoako tsy hita vahaolana amin'izany tsika Tsy mila mandany rondoa betsaka akory zany ry Tevy mahita hevitra fa andao aloha tsika ho any an-trano no manana azy ka. Allô? Eny tompoko. Efa vonona ka. Aiza hoe le toerana? Eny tompoko. Hitako ka. Eny tompoko. De ahoana indray ondro bakoly Tsy maintsy aterintsika ao amin'ilay dapanjoro diretsy ambany etsy io nireo volondreo an'io alina alohany amin'ny sivy Ireo gazety netiketezanao reo ve ry bakoly? Eny aterintsika eo ireo de ataontsika tazanitra zareo de tazantsika izay makazoko. Tsy maintsy fantatsika eo amin'izay izay ambadika izao raharaha izao ka. Ary maninona ho ary milaza amin'ny polisy tsika ohatrany hoe volomborona amin'ny tsena tadio nge tsika amin'izao raharaha izao ry bakoly Efa nilasa ry zareo fa tsy mahazo mampandreny polisy izany sika ry Tevy anio alina ihany io ny farahandrontsika raha manao an'izany. Ary misy olona manara-maso antsika mihitsy ange zany eto an-tanàna eto raha izany rehetrarehetra izany no fandehany. Izay nge nilazaiko taminao hoe raha mandeva saina kely fotsiny ianao de atakatra an'izao Hatreto aloha ry bakoly mbola tsy azoko tsara mihitsy izay tiandry zareo atao sy ny tanjony nahoana moa ny tsy hoe any amin'ireo ray aman-dreniny fantsy izy no mitako vola raha izay marina ny zavatra tadiaviny tsika mpianatra tsy manam-bola tiandray ny takiny an'izanyko. Ny ampiororantsika ngamba ny tanjoniko. Satria nahoana ka fa naninona azy tsika
mazava ny tranga teo ry Tefy nandritra ny tsy nahateo azy izay tsy nisy olona niodiody ve teny amin'ny manodidina teny? Tsy nahita n'izaniza aloha lamina tsara ihany ny teto. Ay, tsara izany. Fandao amin'izay ary tsika hidiny. Efa mivalo sasa maty izao. Tena matoko tena mihitsy ianao ty ry Bakolika, marina. Entony entany, dia andao fa aza eo ianao manan-kivy ahy eo. Ianao lehilahy tokony akahiry andray ve no mitady ho kivy? Ka andao ary, dia tario ny lalana. Misy inona ry Tefy misy fiara mijanona eo ampitan'ny dabanjao ty rio mety ry zareo vio? Mety ho izany? Dia ahoana androso ihany ve tsika ry Bakolika? Andao re ry Tefy efa manaraka fotsiny mbola matahotra ihany. Eto aty ilay fonosana fa azao nametraka azy. Ka ny ahiko angery Bakolo hoe sao dia savainy eo masitsika ty fonosana ty ka ho hita mibaribary eo no natao ngamba tonga dia vonoina eo tsika raha izay no mitranga. Mivonoina iady sady aza mandeha feritreritra lavitra hatrehan'izay mitranga eo ka. Allo? Eny tompoko? Ahoana ory ny Bakolika? Efa tazandry zareo ntsika dia asaina mipetraka haingana akaiky ny dabanjoro dizy io ny fonosana ty. Dia ahoana koa ka? Dia izay ka inona indray? Ka mbola le numero lavabe ihany ve ampiasaina io? Numero miafina aloha le izy. Ary aloha apetrako amin'izay ty fonosana ty dia ndao ndeha. Ka anganary ianao Oy, misy olona avy angindry Bakolika. Mainty ambony ambany ny akanjony. Mbola manao saron-tava mainty koa. Inona no ataotsika Zay baiko azotsika re. Apetraka eto akaiky nyty dabanjoro ty fonosana dia zay. Vita ny anjarantsika. Ka nefa manondro basy antsika ange le olona ary manery antsika hiditra amin'le fiara. Tsy hitanao izy manao baiko tanana io Tsy misy adalaina amin'izany ry Tefy fa andao navitrainaingana. Ka ahoana no atao amin'izany fa sao tsy mitovy eo ny fihetsika ka zay tsika vao raisi-potsiny eto Tonga tsika dia miazakazaka faran'izay haingana amonjy an'ry tamboho vato ry. Raha tsy diso mantsy misy totobato ao ambadika ao. Misy ao ka saingy miakatra ao tanànan'olona. Tsy olana izany. Ao amin'izay olona izay sika no mitady vonjy raha mieritreritra ny anaraka izy. Mazava? Mazava tsara ka. Manisa 3 raha dia lasa sika. 1, 2, 3. Fa taiza foana ianao ty ry Sarindra ny tsy hita mihitsy Mbola nisy zavatra nanahirana azy ery naly dia izay tsy nahitanao Ka hoana, inona vavoatra amin'izay? Ka inona ny vaovao eo ry Sarindra fa miandry ianao ny ahy Nanaona ihany le resakitsika iny Avelao mihitsy aloha izany hijanonana ry naly ka. Fa ahoana Tena mbola misy zavatra manahira-tsaina mihitsy ho amin'izao fotoana izao aloha Mialatsiny aminao aho fa tsy mbola manam-potoana nandinihana an'izany. Dia mbola iandro mandra-pahoviana indray aho izany. Tena tsorika eo aminao nefa efa mila joandrika mihitsy nge ny fotoana enoko ny valiny. Izay tia mahandry rery naly Dia mahafaly ianao ve ry Sarindra ny mijery amin'ny jaly saina isan'andro izao mandra-pahariko ny valiny Aiza koa ianao izay mijaly saina eo? Olona miramirana be io. Tsy hafeniko anao aloha ry Sarindra fa somary nataoko vazivazy ihany ny resaka iny tany am-boalohany. Kanjo no nefa natao tokoa dia nanjary lalipaka atao am-potaoko. Vare. Toy mezanao fotsiny angizy izany Tsy niresaka ao no mezako ka. Fa ny tsy fahaizako miteny ve? Azo metsiny ary raha mibadabady. Mafy angery Sarindra izany ity izany. Zao ary omeko valin'izao ankehitriny izao ianao fa efa niangavy loatra kanefa mba misy zavatra iangaviako anao koa avy eo dia ahoana? Raha omenao valy teny mahafapo dia mba toy izay koa nomeko anao ka. Tena marina? Marina fa midika kosa izany fa manaiky ianao Manaiky raha vonina natateraka an'izay olona izay koa ianao Oay, faly be ary Sarindra. Tateraka ihany la faniriko. Aza mbola misioka aloha ianao tsy mbola ianao koa rengeny ahy Ka lazao ary Eny olazaiko le izy kanefa tsy mahazo mandatsony izany ianao satria zaho efa nanaiky nankatahanao. Tsy andary fa lazao fangatahan'olo tiana ve dia tsy ho tanterahako. Ny an'ny hafa raha ataoko. Ianao tsara ary ahy
toza ihany amin'izao raharaha zao rehefa nandinika ka. Ay zava-tozy tia kasainy sarindra atao. Tena tafiditra anaty vovo aty marina. De tsy maintsy hifandrafy amin'ireny namako ireny avy zany no fitiavako azy. Allo? Amin'ny firy? Zao ankehitriny zao. Fa misy inona ary sarindra? Eny ara fa ho avy ahy. Eno a. Ndry, fa ho aiza amin'ity andro efa hariva ty alary nalina no mimakomana Hoay, ay vela. Fa misy inona ity? Ino ty mahataitaitra ny lalo hoe tsy andrasanao tafiditra akory ny olona de fa misesika manontany ohatra azafady lesy mandrosoa tokoa ry lahy. Lahy azy ty efa andeha ka mbola ampandroso andray ve? Ndao samy ara-ndeha zany Iara-ndeha ho aiza ly ty Ohatray, miara mivoaka eto lesy de aveo samy manana ny lalany Elahy mandeha any amin'izay lehan'ny lahy moa za modiko. Ay ve, mety zay ka. Ina marina aloha ty mahazo any latirinaly ohatrany tsy ao mihitsy ange lahy zany Tsy zany lesy fa misy zavatra mampiasa saina mihitsy amin'izao fotoana zao Ka inona ny tsy ilazany lahy azy raha mamahy nanomboka oviana indray moa tsy esy lahy reto no mifanafy zavatra ohatr'izao ka. Aloha lesy amin'ny andro manaraka angamba fa mbola maika aloha zao Ka zange loha tsy nilaza amin'lahy hoe zao ankehitriny zao mandreraraka koa lesy izy zany Ndry, ary taony tapahany lahy letsy fa hoana ly tirinaly tsy te hiresaka amin'iny olona iny aletsy fipirina anadala teo moa iny. Fa olona iza lesy zany tsy fantatro lesy fa veloha aloha andeha amin'izay amin'ny manaraka tsika sy lahy miresaka misimisy kokoa veloha vela. De tena tsy nisy nandarana mihitsy ny adala fa niridana ohatr'ireny nidoran'ny afo reniko. Inona ary mahazo an'lery iny sa nahazo fandrahoana noatranakeo? Inona nefa tsy nilazany an'izany tamiko raha hoe nisy ka? De ho aiza koa izy maika be tena tsy mahazavaka. Aleo fa ho tantarako amin'ny bakoly daholo zao de ho hito indray izay atao zany bakoly ny zavatra hitako tany amin'ala raha za le nakany iny le hoe saky tantara reny zavatra niatra tamintsika ireny. De ahoana aloha mifandraisan'ny bakoly an'izany tsy maintsy nahazo fampitandremana toantsika koa ngamba izy ritefy de mety ho nasain'ireo olony ratsy nanatitra volano any koa ve izy ndrika? Mety io zany makaka koa ngeny tsy tonga de nirahanao taminy mba hahalalana zava-misy Ka ahoana moa ny rahako aminy ry bakoly izy aza ange taonanao izay elana tamiko mihitsy raha ny fijeriko ny fihetsiny rehetrarehetra zay. Re olona nampiororantsika koa no maniry azy raha izany ritefy noho izany tokony ampiana izy fa tsy avela hiady reloko. Ka fanampiana inona ohatra ny tokony ataontsika aminy ary Ndao de tavintsika izy de arovana mba tsy hotra doza. Tsy maintsy hiara-ny herisetra n'ireo olon'ireo indray mantsy izy raha azoniko. Ka aiza tsony nefa nahitana azy ry bakoly tsy nilaza tamiko izay toerana alena ingy izy Ka nahoana raha antsona ary aloha Allô? Aiza lahy io zao Oaily ty fa ahoana ritefy tapaka le iziko tsy haiko na tapaka tsy nana fa nahinina mihitsy. Avelana tsona indray ary tena ny vonoany tanteraka mihitsy ry bakoly fa ahoana koa ary zany misy zavatra hafahafa mihitsy ho ao ambadiko zao zavatra zao tena tsy azoko mihitsy marina Inona nefa raha itony fiheveranao ka zaza mba tsy mahalalako aiza ho aiza nefa ny toerana misy azy raha ny fiainonao azy eny an-dalambe sa any anaty fiara any anaty fiara aloha raha ny fahalalako azy fa ny mahagaga ange ry bakoly de ohatra ny nanireny feon'ny sarindra teo akaikiny teo feon'ny sarindra? Eno na ny tany azy hoe izy zany fa ahoana mariny inona ny tena koponin'izy roa reny ary ny fifandraisana manao ahoana ny misy eo amin'izy ireo ka hatreto aloha de tsy fantatra mazava mihitsy ny mety angamba de manao fanadidina lalina ary nahoana moa raha sarina indray nahatsotsika
dia tovy amin'ny teo ihany ko. Tsy handraiza raha fatany fa tsika ny miantso. Indrindra moa fa hoe misy zavatra fenipeniny zareo. Tsy aso antsony ngeny numero atsika e. Na andoina amin'ny taxi phone no antsona ka. Fa izandreny ny antsanao teo indro Bakoly, Reo olon-dratsy nampiteny amin'ny fanjy e. Dia inandreo ny vovoaka? Hovonoandry zareo an'io alina hono izy satria namitaka ireo mpakakerany tsika. Taratasy natao anaty finosana fa tsy vola. Dia ahoana indray zandry Bakoly, Fanina ny lohako ry Tefy. Allo? Izy io? Ay ve? Fa nahoana ianao no antsoina dia tsy mandray telefaonina mihitsy e. Tantarako mada. Ay ve? Aty an-trano ry Tefy izay ka. Fa ahoana? Avy aty nga ianao? Rapitso? Ay, eny ary. Inona ilay zany? Ie, avy aty aminao hono izy Rapitso. Fa nahoana aron ny adalany tsy nandray telefaonina mihitsy Lany saritra hono e. Fa ry Tefy avy aloha andeha ody amin'izay ka manomboka ho arivo ity ny andro ka so be dia ity indray. Andao ary ianao ateriko mihitsy. Ny trano andrazana fa avy aloha andeha rery. Ka tsy maninona ve zandry Bakoly Tsy maninona re. Zange tsy andeha tongotra trano trano akory. Vao tonga aty amin'ny arabe dia efa isakana taksiko. Ka aleo ary ianao ateriko atsy amin'ny arabe tsy raha izany. Tsy fantatra tsony ange izay mety hoe fandrimpandrika any anelakelan-trano any. Aleoko mihitsy tafiditra ao anaty taksi ianao vao miverina ka andao ary. Tefy okasiko mailo fa misy lampe de poche mitselatselatra ange ano hoany izany. Hitanao izy teo? Hitako inka. Vatsy ambadika itsy trano itsy izy teo fa andao aty ny lalany. Tonga dia mivoaka any amin'ny arabe ity. Aza makany ka. Misy olona eo alohana io. Ndao hiverina. Ka misy konge avany. Latsaka anelanelansika fa aleo tonga dia hitsina fotsiny any. Izay lalany any dia lalany. Tefy tandremo fa atsy ny tanan'iny. Tandremo. Zay izay nefa rano Tefy. Tazako mihitsy mantsy ilay olon-dratsy nanatrobaka antsy taminy. Teo ny tsaroako farany dia izay. Fa mba aiza kosa ary ity toerana misy aty. Maizina be tsy fakahitana mantsy ato. Marary Ary misy olona mitondroko ange an'izany. Fembehivavy izy teo raha fenoko azy. Aiza nefa? Fa aiza ianao izany? Eto ahy vonjery ara sitraka ao mifatotra daholo ange ny tongotra matanaka Aiza ho aiza tsara misy anao? Eto anjoro-trano re ahy Aok'izay aza miteniteny tsony ianao fa ho tsapatsapaiko. Angeny ianao raha monjy ahy ihany fa efa ho avy ange ireo olon-dratsy ireo zao Zay afaka aloha iny ny tamin'ny tongotra. Aiza indray ny tananao? Ato damosiko ato mbola misy koa nge eo amin'ny tentakeo Ho vahako daholo izany Njay ary tratritsika. Aza miteniteny tsony. Efa vavahako daholo mifatotra taminao ka zao samy miomana fa raha vao mivoa eo ifarafarana io dia miara-mibosesika mivoaka avy eo isika. Sady mandronjina izay olona eo hiditra eo azonao? Mazava tsara. Fa izy ianao Bakoly, Andriamanitro, tsy namposiko. Tsy fakahitana koa moa ny ezina atoko. Nefa na zany aza eny ohatrany azokazoko an-tsaina ihany ny feo andry saingy tsy dia ninoko loatra hoe indry marina izany.
Za koa nge kimba nanao toy izany. Fa ahoana koa natonga ndry ho aty Mbola lava be ny resaka kifa andolo atao izay ivoanato dia nivelantsika miresaka tsara. Aty ngambo izao ny mety ahitana lalana ka. Mandehana moramora ihany aloha sao dia fanaina mpakakita eo vao lozaka moramora. Andrazo tokoa eky. Misy inona ki? Endry tsara fa misy olona amin'ny telefonina izany. Aty amin'ny efitra ambadika tsy izy izany raha tsy diso dia ahoana? Andao hitsaitsika moramora natony izay viany feo andray tsy izay ataoko. Avato ambadika ato aky izany akia andao fa ny varavarana makao zao tsy hitako. Ty voatsapako ty kia. Tandremo sao voadonandry fa mivotapika eo tandremo Tsy mikasika tsony aka. Lala tsara kay ty misy atsika ty ary misy varavarana efatra tazako teo. Dia ahoana Voaindry koa izany reo? Tsy amohan'ireo rehetra ireo fa ny ato amin'izao misy olona ny telefonina izao ihany. Orbakoly sao mba tsy mety aky izany raha tratra amin'izao nge sika ka tsy hisy fanafodiny intsony fa mety tonga dia hovon'ireo olona reo Izay lalany ihany lalany aky Hovoaiko ty dia vita eo Nizay ary ny Endry. Tena olona ho ato tokoa. Tsy nahomby aky nitetika indray mandeha iny tratra ihany tsika reto fa hevitra hafa indray zao nandao arosoko. Ka inona intsony moa no atao inona intsony zao no azo atao? Samy fatotra tongotra aman-tanana angetika roa amin'izao hafa le teo. Za kosa aloha tsy naiky lembenana amin'izao tsy maintsy tavavoaka eto tsika na ho mora na ho sarotra. Amin'ny fomba ahoana? Tsy mbola fantatra fa hita eo efa hitantsika ihany aloha izay ny akabeazan'ny lalana ka. Ary toa tsy nitendry kivonga. Tena mitady ho kivy akia. Talohany natonga vandrireny ange ka efa saika mivonon'ireo olona reo Fa iza marina aky ireo olona reo Ireo olona mitazona antsika reto aloha tsy fantatro fa ny nanolotra tamin'izy ireo aloha dia sarindry. Sarindra? Eny akia. Fa ahoana aky no natonga an'izany? Andraso fa ho tantaraiko ny rita olona zava-nitranga rehetrarehetra nefa melohan'izany mba tantaro amiko kely hoe ny zava-nisy tany ivelany tany. Ahoana zao siry dadanay sy neninay? Zava-doza ny sio tany taorina andreny tsy nahitana andry ireny aky eno tsara fa ho tantaraiko andry. Zanaky ny zava-nisy tany izany natonga ny telimena tahitady hevitra ny amitsorana andry. Ve zava-doza toy izany aky fa ny mahagaga aky dia nahoana ary ny anareo no teren'ireo olon-dratsy ireo fa tsy ry dada sy neny ohatra hoe tady vola ihany zareo. Ka izany koa nge ny nahagaganay midika izany fa antony zavatra hafa mihitsy no ambadika izy ity. Oka aloha izay ny resaka fa misy olona ne izany sady tao mifahamaly angery zareo izany eno tsara nge fa nahoana kosa ary ianao ry sarindra nivadika ohatran'izao ianao ka efa manana olon-tiana fa za fotsiny modina dalainao. Izany no izy rehefa vendrany za zao ve ozy izy ianao dia tokony ho tianao? Tsy vaniny ianao ry sarindra. Nataonao fitaovana fotsiny ahy zany anatanterahano valifatinao. Izay anga vao tonga saina ny avako. Tena taranaky ny menaranako n'ity vehivavy ty marina. Zay filazanao azy tsy rarahako fa ny fantora aloha dia izao tody amin'ny tanjona tiako tratrarina zao. Satria vao sambotra hoe bakoly sy fanjaro ny ratranao koa nitefy. Voalazanao. Raha izany no izy dia avotsotro ireo baby ireo ka izy ihany no ilazanao any amin'ny polisy fa ho hitanao kely nge. Inona tsara? Avotsotro ireo tandremo kely ny fihetsika sao dia ahitan-doza. Ataonao fa ho afabela amin'izany nga ianao raha misy tokoa izany. Tsy maintsy tazony kopra tsy kombakomba tampoka ianao. Tsy raharahako izany efa potika ihany no aviko noho izany dia tsy maintsy potehako koa ianao. Sanatria iza no azonao amin'izany? Dia hitanao eo ary izany manana ny volako azoko miaro tena raha ngaty fa ianao no levina ny ponjany mandra-pahafatanao ataovy nge to marina tokoa ny izany ary raha izany izy no maninona mora hitsala ratsy ty mihitsy no atao amin'ny fanaovana azy. Zay dia vita tateraka koa ny valifatiko tamina amin'ny tany amin'izay.
Nahoana ny lozana misalasala eo indray fa tsy natao sa natahotra indray? Natahotra sa anatriny vavy zany. Ka mandehana ary ataovy manome alalana anao malalaka nge ahy. Tsy niany no alehako ramatoa ty fa ianao mihitsy no vitaiko amin'izay milamina ny zavatra rehetra. Mitady aninona? Basy ange ty antanako ty sao de gorbako amin'ity eo ny kibo. Tsy raharahako zany fefa nisotro ny aleoko maty ianao anio. Mandrosoa indray mandingana eo ary ianao tsy matahotra fa alefaso alefanao Ay kosa, iny ary tatazo ary de mampamangy any amin'ny mandrakizay. Maty ve inaly aky? Sakia to tsy reko ny teny tsony tokoa iziko. Tena tsy vanina aky ty sarirtira izany ka. Hitako io izy dolo zany mifototra zao rehetra zao. Eny aky fa inona loatra ary ny antony? Hoay, misy olona avy any ao zany izy angamba. Tsy maintsy ho vonony atoko zao sika roa satria na eno tsy ambaratelony. Avelao izy anao izay ataony aky manodinge ny an'olona tsaptatsapony. Tena isan'ny koa tsy maintsy fitaina satria noko fa efa nafantatra zavatra. Sarindra fa inona loatra aky ny ratsy mifanaovana ny navandoza toy izao ndria? Satria tena isany no mba mianan-kendry manenjika ka. Manan-kery no iza nefa nareo no mba mitady isakana an'izay tiako atao Zay ange tsy nanenjika ndry tamin'inona akory fa hanala ny toetra ratsy ndry miditriditra amin'ny fiainan'olona fotsiny. Ka tsy azo didinareo amin'izay ataoko za koa tsy didinareo anao an'izany. Zay no mahafinaritra mazava. De zay zany fe kidy anaovandry eloka be vava toy izao Tsy anjarandry koa no mitsara amin'izany raha endrindry tokony angina oatra ny fanja sa tiandry ve ny andefasako andry meloa any amin'ny mandrakizay? Ataovy izay sitrapondry efa eto Antanandringa zay zao Mbola zany any ny vavandry? Iny ary ny andry? Orlandro maty bakoly. Fa iny ary zany Oay, ry bakoly sy fanjalay zany finoany sarindreo zany ka. Kay, marary amafy toy ny sandriko zany. Eny, tsy maintsy mamonjy azy roa vavy aleo afa andady moramora. Tsy mbola manty zany aky io torana fotsiny izy noho ny fatairana. Sao de mba tsy rariny kosa aky izao ry sarindra. Manginindry fa sao de vitaiko eo koa Fa manenina ary ty sarindra ty no mivadika biby toy izao izy zany mitady loza koa nga. Andraso aloha hoe ho tazanina. Mitady ho aiza? Oay, maty nisy namingana ny tongotro. Kay, folaka mihitsy angamba izany. Ny tanako koa zany ohatrany voko. Fa nipitika aiza koa ny basiko teo Efa ety an-tanako ramatoa Fa nga tsy maty? Tsy maty tokoa ramatoa avako satria tsy mbola tonga ny anjara. Ianao angamba no alolo alana anio. Sanatria anga ataonao fa iny ihany ny basy ato tranoko mbola misy korty tsy anefitatsy Zay no anaperako ny datin'andro nareo rehetra anio. Misotra rinaly ary mandeha naingana amin'izay ianao miafina sotratrao ndraika ho loza indiana. Aleo eto ambaravarana efitra eto iaro anareo Tsy misy miary eto zany sika raha tsy voasambotra indry. Isy matin'iny eto sika raha tsy zany. Fa maninana izy iny rongotra be oatra n'indry naly Avy nitsindrona zava-maty melona indray ngambany izy iny de zay mahatonga azy manao an'izao. Nitsindrona zava-maty melona Areoko zay aloha fa zay vao avy eo zay izy Hita tenisany ty aripako amin'ity nareo mianakavy. Matahotra rinaly basy matanjaka be reny ange iny tanany iny. Andraso fa niano ataoko tonga aloha maty atongotro. Mitsangana raha mbola anao nahoana no milavilerina sady. Oka re, oka marina Ka apetrao amin'ny tany ary ny basinao iny io fa apetrako Atsy-pazo iray alavidavitra ery mihitsy fa raha tsy zany de asiko koa ny tongotrao ilany. Zay efa lavitra izy iny fa
sasiana tsony re mandehana fa torotanana matongotra io ry fanja fa aiza zany ary natolo ary zany tapatapa izany loza marina inary io maratra io fa ahoana zao aleo anatona io ikala vanjo io fa tonga dia asiako avetrany efa faty any atsinonako atolorany tananao e inona tena ohatra tena voany tsaratsara fanja marina tena teo amin'ny firifa mihitsy ngamba ny tontondro ny matoa torana tsy mahatsiaro tena koa io fa ahoana zao rinaly nataonareo inona indray fanjy mbola tsy ampinareo ihany ve nefa nampijalianareo azy taty mbola nanaovanareo evim-petsindray izy amin'nona azy tanteraka oay bakoly avelo iny basy iny tsy avelako ty efa samy ratsy antsy inona noho izany aloha ifanapodika eto bakoly oka ho basy efa mifahana anginy tsy rahahako izany vonoko dolo nareo rehetrarehetrareo dia mamono tena avy eo samy afaka tsika amin'izayko tandremo aza misy mihetsika polisy soa ihany saika zava-doza ny tranga teo apetro amin'ny tany dolo ny fitaovam-piadiana rehetra dia ataovy ambony dolo ny tanany zay ay mahay manaiky dolo ihany ko samboro reo zalahy dia any amin'ny komisariana reo miresaka miraba tenany angamba raha mirabanao tsy maty foamanena tamin'ireny savorovoro ireny ry bakoly ady sarotra mihitsy mantsy ny natrena iny fa tsy araka ny nanam-pozantsika azoko ie natao vita mora tokoa izy iny ka ny saika hiatra manena mihitsiko fa ahoana marina moa ny tena marina tamin'iny aloha ny fitijerijery ny sarindra ngeny nahatonga an'iny raha tsy nanao n'iny fihetsika iny izy mantsy tsy nitranga velively ny toreny eny efa fantatro izany fa ny mahagagasy mbola tsy mazava amiko hatramin'izao nge dia izao ahoana ny nahatonga ny sarindrana na fitaovam-piadiana sy nahavitanina anao ireny fampiolorona rehetra ireny tsotra nanana fofombady vazaha izy nipetraka atao amin'ny trano io sendra tsy teto toerana nefa le io dia nampiasainy ny fitaovana rehetra dia inona nefa ny tanjony tamin'izany tsy dia nisy hoe tanjona loatra fa te hirehireha tamintsika fotsiny izy tany am-boalohany saingy tafiditra lalina tateoriana nanandrana ny tsy fanandrana raha teo moko eny tokoa nanjary nanandrana zava-mahadomelona hono izy tato aoriana ka zany no izy rehefa te handrakandrana loatra oe misy olona zany fa aleo ejereko tandremaina nefa so mbola misy farasisany dreny asy ireny any ka tsy te hahita tsony aza matahotra ianao fa efa vita vaksinina ety ndry to ifanjasinaly fa ahoana ly ty nafahana noho ny fisalasalana retsy hita amin'ny fitsarana angamba fa tsy nitombona ny fiampanganana toany sarindra dia izay fangamo androany natao ny fitsarana anareo ka fangala tsy nandry zay sy bakoly mihitsy fangaza arery zany efa nilaza tamin'ny fanja hoe mbala zao ry tify za mihitsy ny tsy nilaza tamin'ny zareo tsy tiako akory ny anatra eny ny fitsarana iny satria nahoana kosa ary fanja fa avalontsika rehetra naly noho ny fivadiany mahampinamana antsika noho izany tsy mendrika azy velively ny otronony andray kosa kely fanja efa nifoana tamintsika nge izy fony voatratra tanatramin'ny sarindra eny marina fa nifoana izy saingy izy no nivadika amin'ny mahampinamana antsika dia izay no sazo farany nomeko azy dia ahoana nefa nareo roa no mifanaraka tsara indray avy ihany ka ny fanaraka izay roa avy ihany satria efa afaka ny foko noho ny nanomezako azy an'ilay sazy dia ahoana kiny toyany asa anjaranareo ny manohy azy fa ny aloha dia mijanona teo amin'ny sazy farany iny Tantarakomala. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Mamiaina, tantara nampitondrainy ny lohateny hoe sazy farany. Ireo nanome aina ny tantara Lantsioly ary Liva niaraka tamin'ny Falsy Sinaizy. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa.
tantarako mada.